mianatra eo tongotrao. Falmerabantsika tsirairay avindray tonga eto fandraisindesina ho an'ny lehibe sika amin'ity ity amin'ny sotran'Andriamanitra tranosika noho ny amin'ny famonjam-pony sy ny fitiavana izay asehony eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Alohan'ny derantsika ny amin'ny lesona anio dia vavakasika. Andriamanitra rainay tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'ny fotoana manokana izay omenao anay anio mangataka aminao izay mba mitombonay hatrany eo aminao ary ahafahanay ihany koa manolo tena amin'ny fanarananao, manolotra ihany koa na ny fotoana nananay aza entinay hanomponanao, entinay hanomezana voninahitra anao, entinay ihany koa hianarana ny fahamarinana avy aminao. Mesahinao amin'ny isa-tokantrano tsirairay avy eto anio amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe vita. Araky ny hita ny eo amin'ny taona 720 dia nanisy soratra tamin'ny teny latina, grika sy hebreo teo amin'ny hazo fijaliana ny Pilato nanao hoe Jesosy avy any Nazareta mpanjakan'ny Jiosy. Naniry hanovan'ilay soratra ireo mpitondra fivavahana kanefa tsy nety nanao an'izany Pilato, koa nitoetra izany soratra izany ho vavolombelona mangina nanambara ny fahamarinana momba an'i Jesosy ary marika ihany koa fa teo amin'ny hazo fijaliana tokoa no nametrahana an'i Jesosy eo amin'ny seza amin'ny mahampanjaka azy. I Jesosy ilay tena mpanjaka marina, ilay mpanjakan'ny Jiosy niantona teo amin'ny hazo fijaliana toy ny olomeloka. Misy hery ambony noho ny an'ny Pilato na ny an'ny Jiosy nitarika ny fametrahana ny soratra teo ambony lohan'i Jesosy. Tamin'ny izany fomba izany, ny fitondran'Andriamanitra dia natao hamoafo ny fisainana ka hanosika azy hamakafaka ny soratra masina. Anisan'ireo nijoro teo am-pototry ny hazo fijaliana tamin'ny fotoana io Jaona, ilay mpianatra malala sy Maria renin'i Jesosy ary ny hafa ihany koa. Taona maro talohan'io no efa nilazan'i Simeona io fanandramana mangidy io rehefa nentin'i Josefa sy Maria tao an-tempoly Jesosy mba hatolotra ho an'ny Tompo. Efa ho faty izao Jesosy no miteny amin'ilay reniny manao hoe raha vehivavy indro ny zanakao, ary koa amin'ny Jaona manao hoe indro ny reninao. Ilay mahatoa-teny grika hoe teleo na hoe mamita na hoe manatanteraka na hoe manatotosa izay ampiasaina amin'ny Jaona 7:20 ihany no ampiasaina koa amin'ny andiny 7 ilay hoe vita. Ankoatran'izany dia misy teny anankiray mifandray aminy koa manao hoe teleo na hoe mamita na mandavoraro. Hita miverina ao amin'ny andiny 7:20 ilazana ny fahatanteran'ny soratra masina izany na mampivarahontsana aza ny toe-javatra teto dia vita ny zavatra rehetra, totosa ny zavatra rehetra ary tanteraka ny zavatra rehetra. Rehefa niteny Jesosy hoe vita dia nahavita ary nahatanteraka ny asa nanoray azy izy. Nahatanteraka izy mba ho ahy, mba ho anao, mba hamonjena ahy, mba hamonjena anao. Inona nefa setsy natolontsika ao anatin'izany, tsy mila tambiny maro Kristy fa ny anekentsika amin'ny mpitiavana sy ahafahantsika mandray azy ao am-potsika amin'ny fiainantsika ary amin'ny mombantsika tsirairay avy. Irika isika mba hanavao ny fanoloran-tena isan'andro mba hahatratrarantsika n'ilay fenitra ny fananana ny Tompo ao amintsika. Amen. Andriamanitra tsara anjesan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany tenao izany. Irinay tokoa ianao Tompo hiasa amin'ny fiainanay ka ny mombanay rehetra ny dia eo ampelantananao izay fa zanakao raha teo, zanakao nofidianao ary nomenao anjara ny amin'ny fanjakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.